Sakafana tamin'ny fomba ofisialy omaly kosa ny fankalazana ny fahatelopolo taona nijoron'ny ivitoerana fana mainty samolaliny manamboninahitra na ilay antsoina hoe centre de perfectionnement des officiers eny fidanana misy ny foibe. Tamin'ny alalan'ny fitokanana fotodrafitrasa roa lehibe sy fampirantiana no namaranana ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny ivitoerana fana mainty samolaly ireo manamboninahitra na ny centre de perfectionnement des officiers tetsy fiadanana omaly. Atao anatin'izany ny fitokanana ny efitrano vohijoky izay efitrano fianarana natao an'ireo manamboninahitra, eo ihany koa ny fitokanana sy fanolorana ny trano fisakafoanana ho an'ireo manamboninahitra mpiofana. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fampirantiana ny tantaran'ny CPO izay nampahafantarana ireo manamboninahitra tale ny tantana ny CPO hatramin'ny androany. Isan'ny nanamarika ny andro omaly ihany koa ny fanolorana ny fitaovana samihafa teto amin'ny efitrano fametrahana paikady ho an'ny tompon'andraikitra avy amin'ny mpiara-miasa akaiky. Betsaka ny zava-bita tao anatin'izay fotoana ny tantanany ny CPO izay, ka isan'ny zava-bita ireo fanamboarana sy famerenana amin'ny laoniny ireo fotodrafitrasa maro tao anatin'ity ivitoerana ity, araka ny nambarany général de brigade aérienne Mazana Stéphane Taleny ny ivitoerana. Marina mofa nanomboka tamin'ny taona 2010 izay nitondrany ity tale ity dia efa misy 570 ireo manamboninahitra miaramila tanety eo Andranomasina na koa anabakabaka na azy fiofanana atao amin'ny CPO izay marihana fa manamboninahitra lefitra na sous-lieutenant no grade farany ambany raisina amin'izany.